fahasoava sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo dia miarakantsika rehetra mianakavy foana indray no ity alady maraina ity alady faharoa ny volana Mea azontsika miara-bavy toy izao misaotra indrindra fa sitrako indrindra ihany koa miara-miomana satria mangetaheta ny fimonoana tahaka izao tsika rehetra dia hanjaka ao am-ponoany ny fiadanana sy ny heviny fanahy masina mampiomana ny fiderantsika sy misoratsika n'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny Salamo fahadimy amby roapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahatelo ary ny hira fanampiny fahatelo ho fanehoantsika ny voninahitran'Andriamanitra sy saorantsika azy alasantsika rehetra hitsangana hidera mankalaza ary hisaotra n'Andriamanitra ny maratoroany mamakitsika rehetra izany Salamo fahadimy amby roapolo ny dimy voalohany hatramin'ny fahatelo zany manao hoe anao Jehovah no ananatiko ny fanahy Andriamanitra ianao no totiako aoka tsy homenatra aoka tsy fahalemby fahavaloko eny tsisy homenatra zay rehetra miandry anao fa zay mivadika foana no menatra. Amen. Jesovato feizuro afatahotra ny fo ianao mampijoro se ankenana tokoa ava orenanay Jesu zanakely avo fialofanay amiratsite andavo fato azo etokena sady tsimba nivea afaka ny fahory nanayanano ekena Jesu irery Jesu toirery totsirifindra Jesu irery Jesu toirery ivavaka isika iriray Andriamanitra mandrakizay sy mahefa ny zavatra rehetra mitondra ny aja sy ny voninahitra ny fiderahana sy ny fankalazana anao zahay ianao zay Andriamanitra hatramin'ny voalohany so mandrakizay rain'i Jesosy Kristy tomponay zay natolotra ho fanavotana anay ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay okavanan'Andriamanitra ianao zay naniraka ny fanahy masina zay Andriamanitra mitoetra sy miaso eo aminay miazona anay na dy ao anatin'ny fahoriana ary ka tsy mamela anay ho rendrika eo amin'ny ady sarotra rehetra midera sy mankalaza anao zay ray zanaka fanahy masina ary misaotra no ny fitantahana anao sy ny fampahirezanao hiantranona eto an-tranonao ka iona anay miaraka miseho anatrianao Andriamanitra ndreto ndray ny zanakao ndreto ny mpanomponao ndreto ny fiangonana zay efa novidinao Kristy o te ankalaza anao te hanompo anao fa zinona moa zay fa malemy zay tsy mendrika mpanota ko mifona aminao zay mangataka ny famindrampos famelan-keloka mangataka indrindra ny fanadiovanao Jesosy dia ny fanavaozanao ny fiainanay manontolo reraka izao tontolo zao nefa rehefa tonga eo aminao dia homenao fitsarana ho an'izay manatona anao indrindra ko manomezanay fo vaovao Andriamanitra manomezanay fanahy vaovao manomezanay fahasitrana ara-nofo ara-panahy manomezanay fanavaozana ao fanahy masina mba hijoronay amin'ny fanantenana sy ny fahatokinanao izay tsy mitsahatra ny mitondra anay ary tsy sasatra ny miaraka aminay atao fitsapanay sy ainanay ny fanatrehan'ny fanahy masina sy ny fampahirezany ka sahianay mijoro mahatoky fa na dia ala aza ny ainay dia tsy hanan-tsilo zahay noho ny fanahy masina mitahiry anay eo amin'i Kristy dia raina mandrakizay ny voninahitra ao mandray ny zanakao sy mamela heloka ary mandolotra ny fanahy ampahery sy hitondra anay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana.
manatitra ny fiaravanantsika rehetra ry havana dia manatitra ihany koa ny fisaorana noho ny fahatongavana sy ny fiaraha-mivavaka toy izao dia mirabo manokana antsika ray aman-dreny satria eo ny fahalehibiazana eo ny fahanterana dia misaotra betsaka ny amin'ny fahatongavana miara-mivavaka dia mirary fahasalamana mirary tanjaka sery ho anareo ray aman-dreny rehetra sy ho antsika tsy hakanavaka ihany koa. Izao no raharahan'ny fiangonana tsara mpahafantarina antsika. Voalohany dia hamafisina trany ny fanarahana sy ny fankatoavana ny fandamenana rehetra omeny ny fanjakana amin'ny fanatanterantsika ny fampampoavana toy izao satria zava-dehibe zany izy ity moa ny an'ny fanjakana olo loloava ny an'ny tena sakelehana dia apetratsika arahana arak'izay ny fandaminana rehetra na ny isa na ny fahadiovana samihafa. Somary natahotra kely nisy polisy nandalo to dia natahotra hoe inona reny mijeren'ny polisy eo dia tsy maintsy manao an'izany satria raha goavana misy teo amin'ny firenentsika dia manaraka amin'ny fandaminana rehetra isika rehetra dia misaotra antsika ny amin'ny fanarahana ny fandaminana toy izany. Manarak'izay ho anareo komity ny fandraisan-tanana sy ny boraoan'ny komity dia hivory ianareo amin'ny sabotsy 9 May amin'ny 7 ora hatramin'ny 10 ora eto am-piangonana. Dia manarak'izay ho antsika fiangonana ray manontolo misy ilay fandaminana nataon'ny komity ny fandraisan-tanana ny amin'ilay tahirim-pahafozana efa azo averina sy atolotra zany manomboko izao ary amin'ny pentekosta no ivon'ny fanangonana azy raha misy mbola tarany amin'izay dia hatramin'ny faran'ny volana Jona no andraisana ilay tahirim-pahafozana efa nanomanana antsika tamin'ny ray volana lasa zay dia azo ateriny zany eo am-mpitandrina dia mahazo resoa avy any amin'ny komity ianareo dia hatramin'ny faran'ny volana Jona zany fa ny tena ivon'ny fanangonana azy dia amin'ny pentekosta 1 May ho avy zao. Manarak'izay aorinan'izao filazana raharaha zao dia hamangy ny avantsika i madame Arjontsika noho ny izy namoy ray aman-dreny dia tanterahana ny famangena azy aorinan'ny filazana izao raharaha zao. Manarak'izay dia nahatonga taratasy ny sodaparitany fa misy koa zany mpitandrina eo anivon'ny sodaparitany sy ny faritra varatra Andohalo trapahasairanana amin'izao fotoejavatra zao dia nangataka tolo-tanana zany ny firalain'ny mpitandrina atao amin'ny faritra varatra Andohalo sy ny sodaparitany mba hanaovantsika izay fotsika hoentina manampy ny mpitandrina izay trapahasairanana tokoa ny ambanivohitrany noho ny fisian'izao état d'urgence eo amin'ny firenentsika izao dia azonao arotsaka zany eo amin'ny-mpitandrina efa misy nandolotra dia omena resio nareo ny amin'izany satria tolo-tanana izy ity hifanampiana satria efa mahatratra ny rehetra mihitsy ny azo toejavatra izao raha misy azo atao dia manomeza arak'izany. Ny tsara ny manamarika izany zao fa manomboko izao dia ho intelo foantsika no mivavaka manisaka isan-kerinandro miditra amin'ny 9 sasany dia miditra amin'ny 8 sasany dia miditra amin'ny 10 sasany. Anderiny amin'io zaho zao dia misy ny fanasan'ny tompo dia amin'ny adiny ray sasany eo ny faharetan'ny fanampivavana anankiray dia efa afaka misafidy zany hoe hiditra amin'ny 9 sasany avy sa amin'ny 9. Rehefa tsisy fanasan'ny tompo zany dia miditra amin'ny 9 sasany dia amin'ny 9 dia amin'ny firy zany amin'ny 10 sasany dia ohatr'izay dia efa mandamina fotsiny antsika rehetra arak'izay tsy miova-tsoa zany izy io fa avy dia fiksena nefa moa zany dia miankina amin'ny toe-draharaha eto amin'ny firenentsika dia arak'izay fandamina misy any any dia mandefa ihany zay ny SMS ny fankafantarana ny zava-misy rehetra. Zay no raharahantsika dia hanatanteraka azy zany zao tsika ny famangina ny avantsika dia madame Arjona Menakavy zay namoy ray aman-dreny. Mira voarahatra amin'ny fafana no ataontsika orina amin'izay dia hitsangana izay hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Ifanahanaza famanina ny anatra famatanjaka sie ndizay ampianarina tanjao iza pianatra
Ya kalau saya dikumpul rasa hidup terus ini tidak seperti menurut tanam tentu mereka kalau kita tadi sebagai teman-teman pertama saya pemula menurut teman-teman mulai tunggal pun saya masih menjadi dapat menambah itu sampai saya kayak hanya sebenarnya dan saya amat sih nanti kan dia masih berkumpul pun setelah hari yang memang dibutuhkan oleh saya sebenarnya mahal jadi mahal dalam kita ini aku kalau dia berkumpul orang yang mendapatkan amal. Salmo
ny fanamasina dia atany Jerusalema ka mangina tany alokirolo dia no mandeha filefazatsara Kristo koa dia natao voninahitra ny fotoana filefazatsara izao tsy amin'izay efa niantson'ny kristianina fa hanomana eo amin'izay efa sasana faharozotra hoe izay tsy milaza azy mihita ary izay tsy nangy milona fantatra rahaso nanasina midilina fanampio aminy iaretsana tsara Satana milofo amutakana aviri Jesu mitata fanumakadesiza tere favulukanara tere ivavaka tsika ndraiky tokoa zay to vonoka anaraka anao masonao mahitanay mitsinjo anay mandrakariva amizay alehanesy diavinay fa tanterao arehetratriny raha mara ny afatrao ny fanay masina matanteraka zarety anatinay ka hoe kely mandrakariva fa tsy manadino anay marainay miaraka aminay mombanay mandrakariva Jesoa Kristy tompo ary mampahery anay fanay ka ho tomponay sy fanantenanay fandresenay teninao raha hoe norona sy sonaisina zany mitenenana kehitriny zoro fonay mpatonao no minarana am Jesoa amen. Tsika trany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompo ny boky Joba fito ambinipolo andimy voalohany hatramin'ny fahafolo mandraisana ny afatramantsika amin'ity alahady ity lahady faharoan'ny volana me ravanjinatsika no hevitra manao hoe akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina ny fanahy masina zany am'izany no mario tondro raha tsy makatondra sy tarika ny tarina ny manao ana re misy tsy milamina misy tsy milamina satria mitarika mendrika atao io mendrika makatoavy ny tarina mendrika alinayako mendrika makatondra eto zany dia ny fanahy masina no mitarika ny fanahy masina dia tsy iza fa Andriamanitra io zany olona azy haitsika ny maneno makatoa azy olona azy mitarika haitsika ny makatoa sy manazy azy fa maika ko fa Andriamanitra no mitarika tena hoe kely ary akatoavy ny fena manontolo izany fitarian'Andriamanitra izany raha tsy misy zany fakatoavana misy nytorotana nanahirana ihany miavana hoe manao makaso misy daholo fa misy ny sasany rehefa misy polisy ihany manino any ambadika any manino iala ihany izy misy ny sasany rehefa zany izy fa no mitahotra an'izy anay tsy mitahotra nenina fa mitahotra polisy mila tsaina inona inona kehitriny mila tsy hay makatoa raha tsy mahay makatoa misy korotana raha tsy hoe makatoa ny femetra rehetra apetraka ny olona ngitatra ihany koa ny ty ngitatra manana retiny ty hay zany ny filozofio ny fitantanana zao fotoatsaratra zao fa eo amin'ny fiangonana dia hoe Andriamanitra ny fanahy masina mendrika makatoavina ny fitariana satria hafa mihitsy zany Andriamanitra mitarika zany rehefa eo amin'ny fiainantsika ny fitarian'ny fanahy masina voalohany indrindra ny hafa
dia ny mitondra antsika hanaiky sy hino any Jesosy Kristy. Zay voalohany ny fanahy masina dia totondra antsika ho Kristy hanamafy ny finoana sy ny fanarahana azy. Raha zay mantsika tsy mety hisy tsara ilay antsoina hoe fangakoana. Hiditra amin'ny faran'ny Joba antsika dia ny Joba 7:20 midiny voalohany hatramin'ny 10 anome antsika ny hoe ny fitarian'ny fanahy masina na hoy izay tarian'ny fanahy masina anahoana ny fiainana, anahoana ny atao rehefa tarian'ny fanahy masina olona anankiray tantara amin'izao zao zao hitantsika eto amin'ny Joba 7:20 ny voalohany hatramin'ny 10 ity. Izay tarian'ny fanahy masina na ny olona tarian'ny fanahy masina voalohany tsy manana-tsiny izy. Afakely tsy manana-tsiny. Indrindra voalohany hatramin'ny 5 mbo afantarantsika an'izany. Manasa anao rehefa dia tsy rehetra maky ilay voasoratra amin'ny 5 indrindra voalohany hatramin'ny 5 amin'ny Joba 7:20. Dia tsy rehetra namaky izany amin'ny anaran'ny Tompo. Dia mbola namposo manao lohateny ihany Joba ka nanao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nanatsy amin'ny anarana sy ny tsitoza efa nampahivy aiko fa mbola tanaty aminy aiko ary eo ahavoloko ny fanahin'Andriamanitra dia tsy atao-teny tsy manana olo ary tsy anompikaka velona sanatria raha manaiky ny amareo maro mana-piarany aiko dia tsy anaiky ny tena homanintsika ny fahamarinana dia votro mafy ka tsy toky ny foko tsy manome tsy miara-poly na dia miantoko ny ray monja azy. Amen. Teny-dehilahy zany. Zany teny-dehilahy zany hoe samanino zao sa izy le za marina azano tompoteny amin'izany satria Andriamanitra izy. Dia moa zany misy omedimy faharoa hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandatsany miariny marina sy ny tsitozy efa nampangivony aiko. Efa mijano zao le olona mbola samaninana ihany izy. Mbola miazo ny fahamarinana satria voalaza ny fatelo dia hoe fa mbola atao anaty ihany ny aiko ary eo ahavoloko ny fanahin'Andriamanitra. Fa olona miazo zany tsy ana-tsy fan'Andriamanitra ny fanahiny sy nentsika eo amintsika fa vomaika aza namafisan'Andriamanitra zany eo amintsika. Mitoetra ao amin'izao miaina. Andriamanitra zany nateny tamin'ny Satana dia hoe zao teneny hoe miainy tokana aloha aza nana. Dia tsy vitan'ny Satana zany. Tsy manana fahafahan'ny fiainantsika fa hoe Satana tsy manamememina fa eo tanan'Andriamanitra miaintsika ny fiainantsika ary ny fanahin'Andriamanitra mihitsy koa miasa ao anatintsika. Dia noho zany asa izao manao ny teny-dehilahy ty manao hoe olona fadimy madinitsika ny fadimy sanatria nanaiky anareo marinao mana-pianany aiko dia tsy anaiky ny tenako mana-tsika. Dia tsy vita aloha zany teny zao sao dia sasa oatra sao dia mirehany loatra samy rehanay satria maninony ao alony fanahin'Andriamanitra. Dia zay no asain'izao no teny eto anatrenireto sakaizany ireto ary fadiniana maninon'izao fa samy teny amin'izany samy teny amin'izany satria hitantsika amin'izao voalohany indimy fahavalo zao voalohany indimy faharoapolo ary zao faharoa indimy fahafolo hitantsika ao zao voalohany indimy fahavalo misazao dia olo zao tamin'ny Satana efa nandinika zao mpanoto va ianao fa tsy misy tahaka azy ilay ambony tany fa olona marina sy mahitsy izy sady natao an'Andriamanitra ka mifady ratsy. Zao voalohany indimy faharoapolo tamin'izany rehetra zany dia tsy nanomboka zao na nanome-tsina an'Andriamanitra. Zao faharoa indimy fahafolo fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray ny vehivavy adala ny teninao mony somiary va maitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy miratsy koa tamin'izany rehetra zany dia tsy nanomboka tamin'ny olony zao. Dia tsy anaiky ny tenako tsy manan-tsika. Rehefa manana ny fanahy masina tsika dia ataon'Andriamanitra olontsika tsy manan-tsika. Tsy vita zao dia azo antoka mihitsy hoe
olomana ianao olona tsy manantsika mama rehefa manaiky ny fitarian'ny fanay masina azay la tsonareny romana to fahelany ndraiky faina dia hoe atsona hoe mpanomba ihany sainy tsy mahay mampitra misy zany mpanomba izy sainy tsy mahay mampitra intsony satria fahoaka izy efa ao am Kristy efa amasiny fanay masina fiainany dia toy zao toy samyjoro eo anatreny taminy faorena sy ny fijaliana hoe na danojana zao azon'Andriamanitra ndraiky eo an-tanany ifanano ny azonay tsy resy mankivy no ny ansaratra rehefa manano to miaraka tetomeny izy io ary dia natao fampianarana dia hoe amin'ny mpianatra manao hoe mila zao olona hitanareo fa olona marina eo soratra masina nanano fanahy ka nahavita ny teny an'izany ny teny zao zao fa le anankiray ny teny tsy ho lafa teneny fa zaho izy mety zany avakeo zaho izy za mahana fasa iny zany ena matsika le resa tsamarina so dia tsy mety zany hoe tsy teny alo fa rehefa mombony fa manatao batisa mino kristena sa iny teny manao hoe manao mpiana fofonaika imale tsy manao tena ko manatsika fa zany tena safarafianatsika manamasina tsika manava zay notopahotana mba hatonga atsika ko tena olona tsy mana tsika azay la zay koa la le romanina toko fadimy folo dia hoe satona zay la zay tsy nampianarana satria mba masina koa fanay masina malesa leha vasa iny joro manatany hoe za izy misy tiserfa mandeha hoe za gasy fa mizay izy tery mbola manao azy hoe za izy vasa iny koa hoe za koa izy sao za zanak'Andriamanitra za olona manafanay masina zay satsika hoe za gasy hoe za kristiana tsy dia misy loatra fa ma isy olona tsy manina fa irery ana mitsy hoe za manana nino manana ny fanay masina fa tahaka amin'izao teny lehilahy izy ty nano koa le alady misapana lehilahy kristiana no fibe teny lehilahy zany lehilahy za no samokena zany mba nefa izy vehivavy vehivavy ako loatra lavolo zany za vehivavy vehivavy Andriamanitra lena Andriamanitra manana ny fanay tsy manalena to tsy manana tsika ary misy milolo zay tena dia ny olona manalena manatsika fa efa afatsitsika nomy amin'ny izy nomy amin'ny Kristy ilay misombeloko atsika teo amin'ny azo fijaliana ary ny fanay masina zay miasa atsika manana tsika mametraka atsika olombalina tsy manatsika ho tany mamonina zay metrano tonga atsika ho zanany sy mamonina faharoa izay tarihy fanay masina dia matoky ny tombo matoky ny tombo nefa itsika ndray ny andiny fafito hatramin'ny fafolo ny andiny fafito hatramin'ny fafolo amin'ny joma to fafito ambinipolo manao hoe aoka mika fa raha tsy fanany fa vava ary tsy marina izay mitsanganany mitrany fa inona no fanantenany tiatsara venatsy raha maito ny ainy ka tsy hoarin'Andriamanitra ny fanahy miay ny fitaraina ny vahandriamanitra raha vozoko aoriny izy ho azo milavonavona va tsy toy ahazo miantsan'Andriamanitra manakariva va izy io hoe zany dia efa vidiro teny joby dia hoe asa ihany zao hoe sa zao dary n'Andriamanitra izy dia hoe zaho no manana ny fanain'Andriamanitra zay manombotra dia mila manimba avokoa raha tsy fanasy tsy marina ina moa tsy hoe raha tsy fanasy tsy marina antsony hoe raha tsy fanasy tsy marina dia izay manolotra ny tsy manatsia ny tena raha tsy fanasy tsy marina itoa hitantsika mizoba toko faharoa ny eniny fafito nefa tsika mizoba toko faharoa ny eniny fafito zao mbola zao manao hoe manao hoe dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'i Jehova ka namely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampon-dohany zay ilay antsoina hoe raha tsy fanasy tsy marina manohitra ny tsy manatsidy Satana zany io namely amin'ny Joba raha tsy fanasy tsy marina ary resahan'i Joba eo any hoe rehefa raha tsy fanasy tsy marina
tsy mahazo sitraka amin'andriamanitra hiara ny fitsaran'andriamanitra aza arak'ilay andininy fahafito hatramin'ny fahafolo dia tsisy anjara avy amin'andriamanitra ho azy mihitsy fa dia fanamelohana ary fahaverezana azy no mahazo ny tsy marina sy ny ratsy fanahy izay manohitra amin'ny Joba izay tsy manan-tsiny eto. Ny hoe matoky ny tompo eto dia ny hoe voalaza ny Loka 12:9 zao ny tenin'i Jesosy, nazovo no anaky aho natrehan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny anjerin'Andriamanitra. Joba zany zao teny hoe nanaiky an'ny tompo teo anatrehan'ny olona dia azo miantoka fa manaiky azy koa ny anjerin'Andriamanitra amin'ny fotoana farany eo anatrehan'ny anjely. Zay le hoe matoky ny tompo. Ny tompo zany amin'ny zavatra rehetra nizaniza tsy manan-tsiny na dia feno vai aza ny faladenany anatapon-dohany manome rariny ho azy Andriamanitra. Ary matoky amin'izany Joba dia vita niaritra ny fahoriana hatramin'ny voalohany sy hatramin'ny farany. Ary hitantsika ary amin'ny Timoty 2:1-12 lazain'ny apôstôly Paoly manao hoe izany no iaretako ny fahoriana rehetra satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy mahatahiry ilay zavatra natolotro azy ambara-piavin'izay andro izay. Ny mpanompon'Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra na dia difitry ny fahoriana aza tsy votsitra eo an-tanany ny aina ary tsy harian'Andriamanitra izy fa entin'Andriamanitra amin'izay mahasoa azy rehetra. Lalakalovany velona sy ny nofy ihany ny fahoriana tahaka ny nanjoan'ny Joba, fa rehefa mamaky tsika aorianan'izao tantara zao dia ny hoe naverin'Andriamanitra ho amin'ny fiadanany Joba nomeny ny oatra noho izay fananany tany aloha azy satria tsy foin'Andriamanitra izy no velomin'Andriamanitra teo amin'indray izay tokony ho anazy rehetra. Ny fahatokiana ao anatin'ny fahoriana dia tena mamelona antsika andresy hatramin'ny farany. Raha mandinika ianao fa raha misy olona niara-pahoriana mafy Joba, raha misy olona naharitra fahoriana mafy Joba, ary raha misy olona sambatra indrindra tetỳ ambony tany Joba, jaly mafy izy fa naharitra mafy koa nefa nahita fiadanana tsara indrindra noho ny fanahy masina izay niasa tao aminy ka nampahiry azy. Mety ho hatrany am-paradisa hatrany an-tampon-doha ny fahoriana sy ny fahasahirananao fa tazomy ny fahatokiana ny tompony hoe ny ratsy fanasiny tsy marina izay manohitra antsika reny tsy ahita rariny eo anatrehan'Andriamanitra fa dia mitokia ao amin'i Jesosy. Zao nefa ny teny manao hoe aty amin'izao tontolo izao ny atanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Andriamanitra tsy miangatra, izay marina dia marina eo anatrehany, izay tsy marina dia tsy marina eo anatrehany, samy mijinjany asa nataony avokoa ny olona rehetra araka ny asa nataony tetỳ an-tany. Joba zany zao dia matokony hoe na inona zay ny fahasahiana tsy diso tsy manan-tsiny noho izany matoky ny fitondran'Andriamanitra aho fa manome izay sahaza izy amin'ny andro rehetra iainako. Manana mpitiravana zany fahatokiana sy fahirezana amin'ny tompo zany mba hahajontsika izay lazay miteny fikasan'Andriamanitra rehetra hatramin'ny voalohany sy hatramin'ny farany. Isika mandrakariva dia tarihan'ny fanahy masina, ary rehefa tarihan'ny fanahy masina dia misehoho tsy manan-inona, tsy manan-tsiny. Asehoho mihitsy hoe za tsy manan-tsiny satria olom-boavidin'ny Kristy aho manana ny fanahy masina. Misy le tiserta zay na tsy hoe za gasy hitanareo dia mba mizesy tery le olona hoe za inona hitanao re fa tsika koa mba aninona za inona koa, za kristianina, za zanak'Andriamanitra, za manana ny fanahy masina, manaova tahaka ny Joba. Fa zao tontolo zao mila setrasetraina tahaka izany koa. Io manko setrasetra io mba setraitsika ny hoe za tsy manan-tsiny tadio fa ny fomba ny devoly dia ny manameloka manome tsiny. Fa tsika kosa tsy anaiky atao inona, za tsy manan-tsiny noho ny amin'ilay izy noho ny amin'ny Kristy dia misy ory havana ho tahaka izany. Ary faharoa dia le manana fahatokiana ny tompo fa rehefa tarihin'ny fanahy ianao tsy misy maharesy ny fanahy masina na oviana na oviana. Kristy aza tsy voasaka ny fasana sy ny fahafatesana rehefa natsanga ny fanahy masina izy. Noho izany koa
ianao tsy maintsy mitsangana ianao tsy maintsy mandresy ianao rehefa manana ny fanahy masina izay nomenao antsika ka tsaranantsika tsiny amin'ny tany mamonina ary mampatoky antsika amin'ny zavatra rehetra dia mahereza sy mahantanja ny tompo mombanao amen. dia tsika iraitsangana hanambara ny finoantsika tahaka izay mba nanambara amin'ny Joba azy no hanambarantsika ny fontsika ihany koa ny fanekam-pinoana faharoa no iombonantsika hanambarantsika ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'izao tontolo izao. Isika minan'Andriamanitra iray raitsy tompo mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanan'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary natao mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy maty izy ka nalevona nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo tananakavanany ray avy ihany ny vilindray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia miteny tamin'ny vavany mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao isika manaiky batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana ndeha hitondra ny fangatantsika ny fivavahantsika misandratra ao amin'Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompontsika nentsika hivavaka ry avana ry rainay izay ny an-danitra ao misaotra anao nampandrehanay miteninao ny fijoroan'ny Joba mpanomponao ny fahasahiny sy ny firehariany ny amin'ny mahaolonao sy mpanomponao azy ka nasahiny nanao fanekem-pinoana lehibe teo anatrehan'ny fiarahamonina nisy azy ary tao anatin'ny fahorinana ny zo azy tsaroanay tompo miteny manao hoe manam-piala ny aiko dia tsy hanao mitenako manatsiny aho tompo mba hampianariko izay ho isahy-teny toy izany olom-boavidy mantsy izay noho ny amin'ny Kristy izay mividy anay teo amin'ny aina sy ny rahasoa ary tempolony fanahy masina ny tenanay ahoana ny tsy asahinay mba hiteniko manao hoe mandram-piala ny aiko dia tsy hanao mitenako manatsiny aho tompo miaraha mandeha aminay aza velahana antsiny izay na amin'ny fiteny na amin'ny atao na amin'ny toetra manamasinanay mifanahy masina mba ho fanasiny zahay handresiko ny fanendrika endrehan'ilay ratsy isan'andro mba tsy ho lavina izany aoka ny fiainanay anjakan'ny fanahy masina ka irearea azy zahay fa manana ny fanahy manohitra ny ratsy sy ny fakapanahy isan'andro atolotra eo aminao ny fiainanay Jesosy dia ataovy tahaka ny Joba ny fiainanay mandeha matoky anao ka na dia eo aza ny ady sarotra sy ny fahoriana divitry ny fahoriana sy ny fanaintainana Joba mpanomponao fa tsy niva tamin'izay finoana sy ny fifikirana taminao izy indraindray misy aminay Jesosy satry ny toe-javatra toy izany ary misy mihitsy zany azony mafy tompo ny zanakao tsy njovy ny fanahy ny fanahinao masina ampitoero fa efa tsy nitsoahanao teo amin'ny Joba ny ainy sy ny fanahinao mba hatovy amin'ny zanakao sy ny mpanomponao koa izay miady mafy ankehitriny amin'izao fiainany izao na ny tafiana na ny hohanina na ny asa na ny sotroana ny fianarana ny fahasalamana tompo reny rehetrareny manozongozona ny herikely sy ny finoana kely ao anatin'ny zanakao tazory sy arovy tompo aroka ny fanahinao tsy handao fa hiasa ao anatin'ireny zanakao reny isa-tokantrano sy isam-batan'olona
nay mbavaka aminao koa ny firenena fa miady mafy amin'ny fiarovana ny fisorohana ny fandraiseny zao aretiny zao dia meo fahendrena ny mpitondra mba tsy hitoky amin'ny zavatra ihany fa mba hitoky aminao Andriamanitra ametraka ny ady rehetra mihitsiny fa voafetra ihany ny fahaizana sy ny fahalalana fa ianao Andriamanitra no mametra ny zavatra rehetra tahaka izay nameranao ny aretin'ny Joba namerenanao ny fiadanana no mba hameranao koa sy hanafoananao ny aretina sy ny firenena ihany fa izao tontolo izao avereno amin'ny laoniny amin'izay tompony mitanjaka sy ny herin'ny firenenay mba hiatrehanay ampifaliana na ny fampandrosoana ny firenena na ny fanomponanao amin'ny fiangonana taio ny vahoaka rehetra fa misy fotoan-tsaroka diavina indraindray mila hivadika ny sainy sy ny fony ka olona tsy pakatoa tompo mampianara ny malagasy mba hoendry indrindra atahotra anao fa tsy misy anjara tsy misy sitraka avy amin'Andriamanitra ho an'izay mpanohitra sy tsy mpiraharan'Andriamanitra ny ratsy fanasy ny mpanohitra dia tsy azo anjara avy amin'Andriamanitra kory fa izay tsy manan-tsiny dia omenao izay tokony ho anazy rehetra na dia mandalo fahoriana azy vavaka izay tompo an'ny mpanomponao izy mianakavy kely izay namoy ny ray aman-dreny misoto anao nanome zany ray aman-dreny zany nanao ny adidiny sy ny asany ny azakazaka tokoa nanefa izany rehefa tanterany zany dia nantsonao izy ianao no manome ianao no manaisotra hisorana ny anaranao tompo fa vangio reto mpanomponao reto a ianao no hanome azy ireo fiadanana araka ny telinao Jesosy ary ny herin'ny fanahinao masina no hiasa ao aminy ampahery azy amin'izay adidy sy asa fanompona ny fianarana sy ny raharaham-panjakana mba hitoeranao isan'andro amin'ny tokantranony ka hitahinao sy arovanao ny zanako tokoa apetraka eo aminao ireo ianao no hiahy azy na mivoaka na miditra taio ny fiangonana tompo eo ny zavatra samihafa tsy maintsy navela no zao toe-javatra izao fa ianao no hiahy ny fiangonanao ary tsaronay manokana ireny mpitandrina sahirana ny ambanivohitra ireny izay mahatsiaro ny firenena tokoa aza tompo izay kely ao an-tanany ho tahinao tahaka ny tahinao ny diloilo sy ny koba teo an-tanan'ilay vehivavy tao zarefata ka tsy lany ary zany tahio tompo ny mpanomponao rehetra izay mikely aina amin'ny fitohinan'ny filazantsara tafio sy omeo sahaza azy na no hoaniny na no sotrony apetraka imanontolo ho an-tanan'Andriamanitra ny mombanay rehetra hiterinandro diavina ity ny asa sy ny fianarana atao ny tokantrano sy ny fikarakarana rehetra ary indrindra ny fahasalamana taio zahay mba tsy hakasika anay ny aretina ary ringana mihitsy ary zany aretina zany tsy hanan-kery eo amin'ny tanina intsony nohony amin'i Jesosy no azonay mivavaka toy izany araka ambanay zany mivavaka nampianary ny manao hoe rainay eo izay ny an-danitra masinina aneny anaranao ho tonga aneny fanjakanao atao aneny sitraponao ity an-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay anio ny anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery anao ny voninahitra mandrakizay amen misy ny raharaha kely adino a ny maraim-baovao zany dia misy mandrakariva ny raha mitalata dia zoky anzelina no mitarika ny alakamisy kosa dia monsieur Etienne ny alarobia dia ny fotoam-pifoazana isaky ny amin'ny enina maraina avokoa ireo talata larobia lakamisy ny manarak'izay a tapaky ny mpievitra tamin'ny maraina teo fa misy moa zany lay tonona tsy vitantsika tamin'ny volana marsa iny sy ny avril dia ho tanterahany zany amin'ny 4 Mey izao zany hoe misy lay tonona hiatrehantsika ny asan'ny fiangonana izay tokony vita dia ho tanterahantsika amin'ny 4 Mey lay tonona tadidinao ve le anarana moa tonona mihoatra lavitra mba samy ampitaina dia samy mamiomantsika rehetra amin'izany tonona fanamafisana na ny asany ny adidin'ny fiangonana amin'izao fotoan-tsarotra izao dia izay no raharahantsika izay ny fanampahavahana isorana ny tompo isorana antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany
dia mirary soanao. Sahia miteny manao hoe manam-piala ny aiko ery lehibe zany. Sahia miteny an'izany fa tsy maintsy mandresy ianao. Ena mantsy fa sangisangiana dia vola ianao ngamarina, ianao le zao foana dia manindona koa inay kivy foana. Fa sahia miteny hoe izaho tsy mananinona, tsy manatsiry tsy nohony aminao noho ny amin'ny fanahy masina sy ny fitiavan'i Jesosy izay mividy anao. Dia hitsangantsika anao ndira fa 7:9 ny andiny ny voalohany sy ny fahatelo atolotra ny tsodrano aoriana izay. Tsara iza ry Jesosy Kristy tompona, mba tsy ho diso lalana aty ampangerano be, ka namanonja azare ny uyandra no masina tazony mafiza aty orendikati andamanonja azare niriandra no masina tazony mafiza batsy orendikati. Raisoary nitsodan'Andriamanitra ary ho tanterahany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ho aminao izany. Hoy ny Tompo, aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foanao fa izao n'Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanàna-kavanan'ny fahamarinako aho. Andriamanitra ny fiadanana anoritoro ny Satana faingana ho eo ambany tongotrareo ho aminareo any ny Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Man'Andriamanitra iririany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Makasitraka antsika rehetrarehetra dia samy ho tahin'ny Tompo. Ho aminao ny fiadanana. Mba ho asaony